Mbola eo amin'izay vaovao ny fitsarana izay ihany dia totosa androany tetsy amin'ny fitsarana atampo ny fianianareo administrateur civil misy 17 mianadahy nivoaka atao amin'ny sampam-pampianarana ENAM. Raha ny nambaran'ny filomosahana ireo administrateur civil dia miisa 500 izy ireo amin'izao fotoana izao izay amperinasa izay tsy ampy mihoatra amin'ny filana eo amin'ny fisahanana ireo raharaha misy eto amintsika. 9 tamin'ireo navoaka androany izay misahana ny mahakasika indrindra ny fahasalamana ary ny 12 kosa dia voatendro inspecteur de travail. Andiany andraina ireo 17 mianadahy izay navita ny fianiana ny androany ireo. Izay ny amin'iny vaovao iny fa ivadika pejim-baovao hafa kosa isika dia ny fankalazana indrindra ny andro ny gendarmerie pirenena malagasy. Nandray anjara tamin'ny fankalazana ny andro ny gendarmerie 2 aprily ny zandary avy amin'ny kompani Akazobe ka nisy ihany koa ny hetsika sy ny lanonana izay notanteran'izy ireo tany Antoerana. Tsy diso anjara tamin'ny fankalazana ny andro ny zandary teto Madagasikara ny kompani tany Akazobe fa nanamarika izany ny fankalazana izany ihany koa. Nisy araka izany ny lanonana nentina nanamarina izany tany Akazobe ny sabotsy 2 aprily lasa teo ka atao amin'ny grande salle ny commune no nanatanterana izany. Ny kapiteny Ratsimanindry Andry Tsara ary sitraka lehibe ny fibaikona ny kompani Akazobe no notarika ny lanonana izay notron'ireo zandary eo ambany fifehezany sy ireo vahiny manakaja nasaina manokana. Ankoatra izay dia nisy ny fijidiana ireo trano eva mirakitra ny tantaran'ny gendarmerie pirenena malagasy. Hita tao anatin'izany avokoa ny momba ny zandary rehetra izay nampitombo ny fahafantarana ho an'ny rehetra. Naseho ny rehetra tao amin'ny trano eva ihany koa ireo fitaovam-piadiana tratra teny ampelantanan'ireo olon-dratsy izay nahitana basy, rojo vy sy ireo fitaovana maro isan-karazany toy ny moara sy odigasy. Nentina nanamaranana ny fankalazana kosa dia nisy ny hetsika ara-panatanjahantena ka samy nandray anjara tamin'izany avokoa ireo zandary any Antoerana. Misy ary ny azakazaka tao an-tampon-tanàna sy ny lalao baskety izay ny fanandrianan'ny samy zandary nampisehoana ny firaisan-kina sy ny firalahiana.